iza moa ianao mba fantatrao tokoa ve ny tsy fahazoan'ny kristianina ny identiteny izay maha izy azy ao amin'ny Kristy no mahatonga azy ho voafitakatrana satria hiezaka handresy lahatra azy foana ilay fahavalo fa tsy marina ny zavatra izay lazain'ny tenin'Andriamanitra mikasika azy. Raha toa ka manaiky ny laingan'ny Satana izy dia tsy ho hitany mihitsy ny tena identiteny ao amin'ny Kristy. Inona no ambaran'ny tenin'Andriamanitra mikasika anao? Raha toa ka ao amin'ny Kristy ianao dia olona voantso. Nantsoin'Andriamanitra hiala tamin'ny maizina ho any amin'ny fahazavany mahagaga ianao. Raha toa ka ao amin'ny Kristy ianao dia manohitra noho ny mpandresy ka ireo olana eo amin'ny fiainanao dia tsy hahasaraka anao amin'ny fitiavan'ny Kristy ianao. Raha toa ka ao amin'ny Kristy ianao dia sakaizan'Andriamanitra ka te hanana fifandraisana aminao tsy tapaka izy. Raha toa ka ao amin'ny Kristy ianao dia tsy andevon'ny ota-intsony fa andevon'ny fahamarinana ka tsy misy fahotana hanan-kery aminao intsony. Raha toa ka ao amin'ny Kristy ianao dia zanak'Andriamanitra satria izay rehetra nandray azy dia nomen'i Jesosy hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Raha toa ka ao amin'ny Kristy ianao dia voaforona araka ny endrik'Andriamanitra ary ny fahasoavany dia mahatonga anao hitovy aminy. Raha toa ka ao amin'ny Kristy ianao dia madio satria ny ran'i Jesosy dia efa nanadio anao. Raha toa ka ao amin'ny Kristy ianao dia miaramila ny Kristy, zany hoe olom-boafidin'Andriamanitra hiady amin'ny fanjakany maizina ianao. Raha toa ka ao amin'ny Kristy ianao dia fahamarinan'Andriamanitra. Araka ny voalazan'ny soratra masina hoe izay tsy nahalala ota dia efa nataon'Andriamanitra ota hamonjy ansika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy kosa isika. Raha toa ka ao amin'ny Kristy ianao dia voavela heloka, efa noentin'i Jesosy ny fahotahanao rehetra. Raha toa ka ao amin'ny Kristy ianao dia zanaky ny mazava ka aoka ianao handeha araka ny mazava. Raha toa ka ao amin'ny Kristy ianao dia masina, fantaro fa izay rehetra nandrain'i Jesosy dia no hamasininy fanahy masina. Raha toa ka ao amin'ny Kristy ianao dia olom-boafidy ka tena sarobidy amin'Andriamanitra ianao. Raha toa ka ao amin'ny Kristy ianao dia olom-boavonjy tamin'ny raha sarobidin'i Kristy. Ny tiako ho lazaina dia izao: raha toa ka ao amin'ny Kristy ianao dia olom-baovao. Efa lasa ny zavatra taloha, indro efa tonga vaovao reo. Tsy tamin'ny asa izay vitanao ny nahazoanao izany identité vaovao izany, fa tamin'ny fahasoavan'Andriamanitra ka fanontaniana raha ihany no apetrako aminao. Efa ao amin'ny Kristy ve ianao? Satria raha ao aminy ianao dia manana identité vaovao. Efa voaovan'Andriamanitra ny fonao ka tsy hanampaniriana ny hanatanteraka ota-intsony fa te handeha araka ilay identité nomen'Andriamanitra anao. Raha bola tsy ao aminy ianao ka tsy bola nanolo tena ho azy dia aza mangatakandro aoka hatolotra ho azy anio ny fiainanao. Minoa izay zavatra lazain'ny Baiboly mikasika anao ary aza mamela ilay fahavalo hamitaka anao. Salama daholo. Tiako ho marihina fa tsy hevitro manokana reo zavatra zay no lazaiko reo fa tenin'Andriamanitra. Ary ho anareo zay te hianatra bebe kokoa dia eo amin'ny commentaire voalohany eto amin'ny page hisy ny listan'ireo andiny soratra masina izay manaprofo fa olom-baovao tokoa ianao raha ao amin'ny Kristy. Aza hadino ny manisy j'aime ny page-nay mba ahafahanao mahazo zay video zarainay. Ary zarao amin'ny namanao ihany koa raha nahasoanao ity fampaherezana ity. Samy tahiny tompo daholo. Veloma tompoko.